Bonjour daholo indray tsika rehetra ny tokantrano any manonona fiadanany tompo sy ny fahasoavany ohatrany amin'ny tokantranontsika ao amin'ny ankohonantsika ho an'izay mampandroso an'izao hafatra izao araka ny tenin'ny tompo manao hoe ho an'izay mampandroso anareo dia tonono amin'izany tokantrano izany ny fiadanako sy ny fahasoavako dia ny fahasoavan'ny tompony hoe toetra amintsika rehetra. Irosindrantsika amin'ny lesona mbola eo anatin'ny fandrefesana ny tempolo antsika zany mandrefy zany tsika zao hoe ao anatin'le tempolin'Andriamanitra ve tsika sa tsy ao anatin'le refy? Any ivelan'le refy ve tsika sa tsy any ivelany? Dia izay no mahatonga antsika mandrefy zany. Zavatra andresantsika farany iny dia mbola niresaka tsika zany niresaka mikasika le resaka hoe abomination zany na hoe fahavetavetana eo amin'izao tontolo izao na hoe ny fomba fanao amin'izao tontolo izao dia sy ny sampin'izao tontolo izao. Manao an'izany ve tsika tsy manao? Tenin'Andriamanitra mandrara amintsika tsy hanao an'izany. Dia andresintsika teto daholo mikasika an'izay zavatra fa ny zavatra andresantsika indray zany dia zao hoe mikasika le resaka hoe eo amin'ilay hoe fomba fanao an'izao tontolo izao amin'ny resaka hoe fitondran-tena sy ny resaka hoe le moyen de se parer zany amin'ny resaka hoe fomba fitafy ety ivelany zany hoe manahoana ny fitafintsika kristianina amin'ny olona masina tsika zany. Movy ny fomba fitafintsika ve mitovy amin'ny fitafin'izao tontolo izao? Movy antsika manao maquillage, movy antsika manao lokomena. Mbola hitantsika ihany koa moa zany manahoana ny resaka hoe kopom-bolontsika, manahoana manao tatouage ve tsika? Izy daholo zany rehetrarehetra ka teo amin'izay no namaranantsika ny lesona farany iny dia hotohizantsika le izy fa manasa antsika indray araka hivavaka sika. Tomporay masina sy tsara indrindra miantso ny anaranao izay amin'ity maraina ity raha andinika sy hianatra ny teninao. Raha io aoka reny fanainao no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana satria tsy amin'ny herina mitanjaka raha io fa amin'ny fanainao rery ihany. Mampianarana iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikehino izay vahoakanao. Raha io aoka ny hoeniky ny voninahitra ao ny toerana izay inonay ny teninao, aoka ny fanatrehanao mihitsy ny toetra aminay tsirairay avy ka masiny zaray amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Raha io mifona aminao ihany koa nefa izahay ny amin'ny fahotanay sy ny tsy famendrehanay rehetra ka ninona fahotana vitanay teo natrehanao na tamin'ny fiteninay na ny fisainanay na ny fitondrantenanay dia hifonanay aminao raha izay mety ratsy ka vitanay teo natrehanao. Hifonanay aminao raha izay mety nandikanay ny lalànao ka nanaovana izay tsy marina teo natrehanao. Afao izay ray amin'ny fahalemena ihany koa izay malaky mahazo anay ka mahatonga anay lavo matetika. Eny Andriamanitra izany anefa tsy anakivy na anaketraka anay hoe dia tsy vitanay izany fa tolatsaka ihany izay ka tsy vavaka intsony. Izany ny tanjony Satana mba tsy hivavahana eo natrehanao. Kanefa tsy misy marina na dia iray fa Jesosy Kristy irery ihany ny marina ary ny fahasoavanao Kristy no natoy izao anao. Raha izay dia kely ery fa ianao no manome hery anay ary ny teninao dia manambara manao hoe lavy ny pitony marina. Ka ndreto indray izay miarina eto anatrehanao raha ny anjera mamindrafo aminay mamelany eloka irenao ko mangataka aminao izay Kristy io diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka tatany sy fimbiny izay amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Da io izay amin'ny teninao aoka ho hainao anay miain'ny teninao ry fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Ka ho an'izay tsy salama amin'ity anio ity na tazo na aretin'andoha na rhumatisme na areti-tratra na sepotra na covid izany na resaka cancer izany na resaka infection pulmonaire izany any amin'ny poumon any nini na aretina mahazo Andriamanitra na aretina foie izany na aretim-bavony izany na areti-po izany na vai izany na ety ivelany na any anatiny any na fibrome izany
Ninnin'Andriamanitra ho aretina izay voatonona teo, enina izay tsy voatonona aza kanefa mahazo ny any an-tokantrano any. Dia aoka Kristy ilay dia kapoka taminao, hanasitrananao ny olona rehetra izay mihaino vavaka ka manantena ny famindramponao. Dia aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao ny hanasitrananao izay marary rehetra ny tokantrano any. Izay voatonona teo, enina izay tsy voatonona tamin'ny vavaka aza tompo fa voatonona ny tokantrano any sy ametrahana tanana any. Dia aoka Kristy ilay dia kapoka taminao no hanasitrananao ny tsirairay avy izay marary any. Dia ho sitrana izany Jesosy io raha ny dia kapoka taminao no manasitrana izany. Dia mangataka aminao zay Kristy, aoka ireny dia kapoka taminao hanasitrana ny aretina rehetra izay nivavahana amin'izao fotoana izao. Dia ho sitrana izany Jesosy io raha ianao no manasitrana izany. Halleluja, halleluja. Ary aoka ilay rahanao ndrakotra ny tsirairay avy Kristy io ka hiaro ny tsirairay avy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetrany noho ny amin'ny rahanao ny ianao Jesosy io. Halleluja, halleluja. Fa ilay devoly Satana kosa izay manakana ny tsy andehanana izao fampianarana izao, na amin'ny hainao manjery io, na amin'ny internet io, na amin'ny alalan'ny herinaratra io, ninninona tompo sakatsaka nataon'ny Satana anakanana izao fampianarana izao sy andeha. Ninninona asan'ny Satana ihany koa entina manakorotana tokantrano, ninninona asan'ny Satana entina mitondra aretina sy mitondra ozina ny tokantrano any sy fampijaliana sy fampahoriana. Ninninona asan'ny Satana izay miasa rehetra ka voatonona teo na amin'ny fampianarana na amin'ny olona tsirairay avy ihany na amin'ny tokantrano na amin'izay masana ny fiainan'ny tsirairay avy. Dia ilay vonon'ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofona an'i Jesosy. Lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofona an'i Jesosy, tsy mana-kery, tsy manam-pahefana amin'izay voatonona rehetra teo. Efa leviny Satana noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofona an'i Jesosy. Dia raha ianao Andriamanitra ray ka lazainy naranao mena voninahitra ianao ray. Halleluja, halleluja. Ko ankehitriny izay raha ndre ny teninao indray raha io, dia mangataka aminao izay mampianarana ray ny teninao amin'ny alalana fanainao masina. Fa voninkaino izay vahoakanao. Mianaran'i Jesosy nandratana vavaka izany ray eto anatrehinao. Dia aoka raha ianao nisy sandratra fa hihetry ty mpanomponao, aoka raha ianao niteny fa za angina kosa. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluja, amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesona izany. Ny resantsika farany moa dia tao amin'ny Petera zany miresaka zany amin'ilay hoe fitondratena kristianina, amin'ny resaka hoe chasteté zany, ilay hoe ao anatin'ny fahadiovana zany fitondratena madio, amin'ny resaka hoe ao anatin'ny fahamenarana, ao anatin'ny fahamotinana. Zany zany ny eto hoe ny fitondratena kristianina sy ny fiaingona kristianina zany, raha zay ny azo ilazana anazy, satria eo amin'ilay resaka abomination zany dia zao misy le fanaon'izao tontolo izao, na amin'ny fomba fitafy io, na amin'ny fomba fiaingona io, na amin'ny fomba firavahana io. Dia tsika zany amin'ny maha-kristianina antsika dia hoe tokony manao an'izay ve tsika, satria zay ny resantsika farany teto manao hoe raha mijery zany amin'ny resaka hoe zao tontolo izao sy ny kristianina tsisy mampiavaka intsony, na ny fomba fakanjo dia mitovy, ny fomba firavahana dia mitovy, ny fety atao dia mitovy, dia tsisy mahasamihafa azy. Dia mety hisy laza zao ny kristianina ilay mpanahy teny hoe dia efa tsara anke zany efa lasa manao fomba kristianina ny jentilisa. Ora olona, raha mba mijery ny tantaran'ny fiangonana kely tsika dia mba tsy zany ny valitentsika, fa ny contraire an'izay no mitranga. Efa lasa manao fomba n'izao tontolo izao ny kristianina. Zay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ka io zany no tokony hitandremana amin'le izy zany. Verentsika vakina kely leo amin'ny Petera, verentsika leo amin'ny Petera zany mikasika le hoe fomba fitondratena kristianina amin'ny resaka hoe akanjo, amin'ny resaka hoe fitafy, amin'ny resaka hoe firavahana, amin'ny resaka hoe fitondratena. Dia jerentsika zany Petera voalohany toko fahatelo. Petera voalohany toko fahatelo. Dia vakitsika zany aloha ny andininy voalohany. Ahoana izy eo amin'ny andininy voalohany io? Petera voalohany toko fahatelo dia ny andininy voalohany.
Ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondratena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Voalohany zany ozy izy de hoe nareo vehivavy maneke ny vadinareo mbola resahantsika mikasika an'io zany amin'ny suite ny fampianarana io zany. Inona le hoe maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondratena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza raha tahiny tsy misy manaiky ny teny. Eo amin'le fanekena zany dia zao hoe misy fitondratena zany ary matetika izy hoe maninona moa ny vehivavy matetika voateny. Satria zany ny vehivavy zany mialatsiny amin'ny fitenena ohatran'ny karazana ohatrany hoe objet de tentation raha zay ny azy io lazana anazy. Be koa no mety hanohatra an'izay zany fa jereo tsara rehefa le vehivavy reny manao akanjo lamody be, maquillage, mizitizity mpandeha eny an-dalana eny, kasikasy mpandeha tak eny. Fa ny lehilahy vao maniny dia mitodika ny lehilahy. Manana collègue reny ianao zao mba makamaka rivotra kely mba miresatresaka eo ivelany any am-piasana ohatr' zany. Misy vehivavy mandalo. Mialatsiny amin'ilay fitenenana. Ohatran'ireny alika reny mahita le alika vavy mandalo dia efa tena mivoasarika dia efa oalaoala be oriora be mihitsy. Dia tsika lehilahy koa mazanaka Andriamanitra antsika dia ahoana zany tokony fitorantsina antsika any amin'izany. Tsy manaraka ny fanaon'ny zalahy koa tsika fa tsy hoe avy dia mamahita dia eo koa ianao dia voasarika dia mba ino koa ianao mba mijery. Fa nitsika kristianina tsy izay fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza raha ianao izy izy manao ila vehivavy ao am-ponao fotsiny izy izy hoe mitazana dia efa mijangajanga ianao izy izy izay. Raha minohitra misy vehivavy zany mba mahataratara anao nefa ianao olona efa manambady na hoe vadin'olona iny dia mba irinao amin'ny fonao izy efa mijangajanga zany ianao amin'izay fotoana izay izy. Fa eto zany ilay resahana hoe ianareo vehivavy izy izy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondratena ny vavy izy na tsy amin'ny teny aza raha tahiny tsy misy manaiky ny teny. Eo zany misy resaka hoe fitondratena zany ho an'ny vehivavy. Ka raha ohatra zany misy olona toriana ny filazantsara kanefa tsy resy lahatra tsy manaiky ny filazantsara amin'ny fitondratena ny vavy izy amin'le fitondratena kristianina amin'ny hoe fahamotinana amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra dia ho gaga izy ny amin'izay zavatra izay avy izao zany ny fitondratena kristianina ohatran'izao zany fitondratena kristianina zany. Dia mitohy ilay vakiteny eo amin'ny andinin'ny faharoa hono izy rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorany. Eo zany ilay hoe voataona ny fitondrantenan'ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorany. Ny fahadiovan'ny fitondrantena amin'ny fahatahorana, fahatahorana an'iny io fahatahorana an'Andriamanitra io satria ilay hoe ny vavy manaiky ny lahy io mantsy iza ny eo amboniny io? Jesosy Kristy ny eo amboniny io, Andriamanitra no eo amboniny io. Dia izay ilay izy hoe rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zany. Hoe aika izao zany fitondrantena kristianina zany dia jerentsika ary zany ilay izy hoe manahoana ary zany hoe fitondratena kristianina zany amin'ny resaka hoe firavahana, amin'ny resaka hoe fahamotinana, amin'ny resaka hoe fahadiovana amin'ilay hoe fitondrantena masina zany. Dia tenenina ilay izy eo amin'ny andinin'ny fahatelo, raisitsika ilay izy eo amin'ny andinin'ny fahatelo. Dia izao no tenenina eo amin'ny andinin'ny fahatelo sy ny fahefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary eo ka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firavabolamena na ny fiakanjona. Fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha dia fanamalemy sady miadana izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Aoka zany ny fitondratena ny kristianina, aoka ny fitondratena ny vehivavy. Dia izao tsy ho tahaka ny maninona izy izy? Tsy ho zavatra firavahana eny ivelany toy ny firandranam-bolo
eo zany resaka koafory tam'zany fotoany zany mety hoe firandranam-bolo tsy haiko misy karazany zany lamody tam'zany fotoany zany hoe zao ndray style mivoaka zao ny lamody mivoaka de oka tsy am'zany zany ny fomba fitondratena kristianina manaraka lamody hoe zao ndray ny lamody zao am'izao fotoana zao hoe kakasana indray ny lohan'ny vehivavy aloha eto de kakasana indray de zany de avy ny kristiana fa ny kristiana am'izao fotoana zao de mialatsina am'le fiteny hoe tena manaraka lamody mihitsy inona indray ny kompombolo mivoaka de manao enao miran'ny tompo eo anao tena hoe pire evangelika anao de mideran'andriamanitra anao ny volo mangamanga be ny volonao ny olo lava mirentirenty be hatraty amy vao mahita andreny mialatsiny ama vao mahita andreny le avy reny de any mihitsy tsy mazaka tena mahatsiravina angeriny mahita andreny veriny tsy tenenina tsony am'zany manao akanjo eny tena juste akory tsy haitsony daoka zany le fitoratena araka le teneny ty hoe tsy tony ny firandranam-bolo hoe araka le volona mody tena hoe tsisy fahamontinana zany le izy sy ny firavaham-bolamena kristianina miravaka volamena rojo feno rojo ny tanana iny feno firavaka karazana lamody amin'ny firavaka reny amin'ny tanana mirentirenty mihitsy ny volamena ty eny ambozina eny amin'ny sofina ny makiazy ny lokomena moa je tsy tenenina tsony mbola resaka ny koa moa zany tsika de miteny koa izy ny resaka hoe fiakanjona ny fiakanjona le akanjo tena manao pataloha ny vehivavy am'izao fotoana zao de manino tena manao fintsifintsy be de hita daholo ny forme rehetrarehetra de le olo vehivavy efa ngeza be reny tsy manaiky gisitra koa fa za koa rangamba anao a ty moa efa nitantaraiky teo tiany fa tsy tadidika ny fotoana tany Madagasikara de nandeha tamina nividy puce reny zany anao amin'ny tsy haiko agence Telma angambana izy iny rehefa nividy agence puce tao amin'ny agence Telma tao anao isy raha matoa avany avany amin'ny skoro angambana izy andeha amin'ny Telma tam'izay fotoana zay tsy tadidiko tsara iny izy miala avany sady mitelefona izy mitatatata wa zao le izy tena wa tena izy zanazy ny tanàna zany lokomena zany manao akanjo izy tena foy le ohatran'ny je m'en fous filaza anazy le mampiseho foatra reny zany tsy fantatra ohatran'ny radanza kely mampiseho foatra zany de miantona aty le tanana akanjoko de rehefa avy izy manao juste akory ny ambany tena juste akory fintsifintsy de manao talon avo izy sady mitabataba izy ny miosina lokome izy de vao miditra am'le agence na telefona izy le mpivarotra ty tonga de efa hitsako izy de izy no mividy an'le puce de madame eto akaiky eto zany mahita an'le le ramatoa meo de rehefa nahitany me koa izy ka madama koa nahita izy de tapaka koa tsy nahy madama vao me madama vao maiky tapaka koa tsy nahy le mpivarotra ny vanitika teo de ozy izy le ramatoa fona Jesosy io fona fa tena tsy mety satria nahoana le ramatoa zany ma kristianina koa le teo zany hoe tena tsy mety le me olona kanefa le zavatra teo tena mampime le sainina zany satria le ramatoa nge ka tsy ohatran'iny fa le ramatoa tena ohatran'izany nefa le akanjo hitanao daholo ny forme rehetrarehetra de anao moa mahakristiana azy tsy ka le izy teo ambany masonao de hitanao izy fa namiodina aloha le réaction an'le olona koa hitanao fa le olona zany amin'izy manao an'iny zavatra iny zany inona ny zavatra misy izy ange tsy mahita azy hoe tsy mety ny zavatra ataony izy tena tsy mahita hoe tsy mety ny zavatra ataony ary io nge le tenen'ny apôstôly Paoly manao hoe jamba teo aloha mahiratra ankehitriny tsy ny apôstôly Paoly moa zany fa misy parabola nyraisin'i Jesosy izy iny de nisy an'izay teny zay teo anatin'ny soratra masina mikasika rehefa nijoro vavolombelona zany le lahy ty de ozy za ozy izy jamba teo aloha fa mahiratra ankehitriny ka inao zany rehefa ao anatin'le fahajambana zany rehefa tsy manana an' Jesosy Kristy no tompo sy monjy ny fiainanao de tsy fantatro ny zavatra ataonao ianao zany mieritreritra hoe mety nefa tsy mety le izy de ho anao kristianina zany ianao zay efa manino ny sokafan'Andriamanitra ny sainao
dia manao tsy manao an'izay zany ianao tsy manao an'izay zany ianao fa efa nisokavan'Andriamanitra ve ny masonao dia mbola zany nanaovanao fa za mahita aminao fa mbola maninona ianao zany ianao zany mieritreritra anao hoe mahiratra ianao ka tsy tiany Kristy hoe sorona ao anatin'ilay fahamaizina misy ianao satria ianao raha milaza hoe mahiratra ianao dia maninona tsy afaka ny fahotanao Kristy fa raha milaza ianao hoe jamba ianao dia Kristy analanao amin'ny fahamaizinany iny olona iny zany mieritreritra hoe mety ny fiainana izy zany eo anatin'ilay hoe fahiratana hoe mety ange zo zavatra ataoko izao hoe ny olona ao anatin'ny fahajambana dia mitalao hoe mba te ahita Jesosy manalanao ny fahamaizinana iny mba hiratany masonao ka le olona reo zany dia zao izy mieritreritra hoe mahita izy nefa maninona jamba izy dia tsy afaka ny fahajambana fa andro izay mitenitenany hoe jamba dia hosorony Kristy amin'izay fahamaizinan'izay izy ampahiratany Kristy ka eo zany le zavatra anankiray tiana tenenina hoe ho antsika kristianina re maneketsika ho jamba satria raha jamba ianao dia tsy hitanao nge hoe mitanjaka ianao tsy hitanao hoe mitanjaka ianao satria masonao mihidy zany fa Kristy no mampahiratra anao amin'izay fa ny zavatra tena tiana tenenina zany eto dia hoe ho an'ireto olona reto zany dia zao hoe miainao anatin'ny fahamaizinana izy fa tsy hitany mieritreritra izy hoe mety ny zavatra ataony nefa tsy mety ny zavatra ataony dia na dia raha matoa rehefa ngeza dia ngeza iny dia mbola mieritreritra izy hoe mety amiko izao zany tena rolona mitana nefa tsy mety zay zavatra zay manala baraka zay zavatra zay dia ho antsika kristianina zany tsy tokony manao fitafy tahaka an'izany tsika fa tokony manino tokony ho maontina ny fitafintsika raha manao pataloha ny vehivavy dia manino tokony mba manao pataloha malalaka izy fa tsy fintsofintso raha ohatra ka pataloha mampiseho fitanjahana ny pataloha anaovany hoe somary hoe tsy mety sao dia hoe mampiseho fitanjahana dia manao akanjo lava izy amboniny anakonana an'iny be dia be ngena ty ohatra ny musulman reny zareo manao pataloha fa ny akanjo amboniny manakona n'iny ambany iny tsy mitanjaka mihitsy izy io zany mbola ho aseho amintsika tokoa hoe misy koa zany hoe fitafiana kristianina zany ahoany satria resaka io le tsona amin'le hoe code vestimentaire zany dia ho aseho antsika koatra zao zany ny akanjo tokony anaovantsika zany satria resaka atsika zany mikasika ny resaka hoe akanjo koa zany mbola resantsika koa mikasika anazy io zany na ny lehilahy ihany koa zany tsy hoe ny vehivavy foana ny voateny fa na ny lehilahy koa range misy lehilahy reny mitondra vélo manao le cycliste reny izy le ohatrany juste akoratra eo amin'ny fe iny zany le lehilahy doda dia doda dia izy manao vélo hoe marina fa manao sport izy fa mivongavongana ny eo aloha na ny eo aoriana ho an'le vehivavy koa mahita an'izany ka tsy mety zany mitanjaka dia mitodika fotsiny le olona nisy olona zany nanao an'izany fianakaviana na hita izy mihodina fotsiny ahodina fotsiny aloha tsy mety zany na lehilahy na vehivavy zany rehefa manao fitanjahana dia tsy mety zany zay zavatra zay eo amin'ny resaka inona ikoa ny zavatra nyresahany teo sy ny firavaham-bolambe anao zay sy ny fiakanjona dia andininy fahefatra fa ao ka ho toetra miafinao am-po izay tsy mety oloha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo masin'Andriamanitra zany hoe nitoetra antsika kristianina zany nandresaka hoe firavahantsika io na amin'ny hoe amin'ny anatin'le hoe fahadiovana dia toetra miafina ny toetra antsika zany tsy misehoseho tsy mirehare raha manana zavatra ianao tsy hoe mirehare ianao za manana n'ity zavatra ity miafina ianao miafinao am-po satria ny arenanao ao amin'Andriamanitra ny arenanao raha manana fitafiana ianao fitafiana monte no anaovanao tsy fitafiana extravagante no anaovanao ny kristianina dia zao tsy tokony manao an'ireny firavaham-bolamena ireny zany mahatonga ny mpangalatra sy ny anina reny mifiky ny misitona an'ireny tsy mety ho antsika satria firavahana ao anatiny ny firavahantsika
tsy tokony manao reny brasy le volamena reny na miperatra volamena reny na kavina volamena aoka ny firavahanareo tsy hoe ty ivelana ozy izy fa any anaty kin'izao maninona moa ny olona miravaka mba te ho tsara taringy mba tenatena mba te ho tsara taringy mba tena te hita mihitsy hoe tena miravaka zany olo zany ka aoka ny firavahanao tsy hoe ty ivelana zany fa miafina ao am-po lokomena reny zavatra reny nge miatire daholy misintona zany reny misintona reny de inona ny zavatra teneny eo amin'ny andininy fadimy fa tahaka izany no niravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantena an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny manaona ny firavahany ny vehivavy fahiny izay nanaiky an'Andriamanitra sy natahotra ny vadiny tsy miravaka ety ivelana izy tsy misehoseho ety ivelana zany am'resaka hoe volamena zany na am'resaka hoe fanarahana ny lamodiny zao tontolo zao tamin'izany vanim-potoana zany resaka hoe firandranam-bolo isan-karazany na resaka hoe fomba fitafy tsisy fahamotenana tsy manao an'izany izy fa montana ny fomba fitafy ny vehivavy tamin'izany fotoana zany dia andininy fahiny dia tahaka ny Sara izy izay nanaiky an'Abrahama nanao azy hoe tompoko dia zanany ianareo sady mba manao soa ka tsy matahotra izay fiampitahorana na inona na inona io moa tsy be deaibe no milaza manao hoe raha vao miresaka zany ny am'resaka hoe lalàna dia miteny manao any amin'ny testamenta taloha zany tsika nefa milaza hoe maninona taranaky Abrahama zanaky ny teny fikasana eto mbola miverina ihany Sara aty amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny epistily miteny izy manao hoe dia zanany ianareo mba manao soka tsy matahotra izay fampitahorana na inona ozy izy dia tahaka ny Sara izay nanaiky an'Abrahama ka nanao azy hoe tompoko raha manaiky zany tsika fa taranaky Abrahama taranaky Sara ihany koa zany tsika ry Sara zany dia nananana an'izany fitondratena masina zany teo anatren'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny dia ahoany tsika no tsy hanaraka an'izany safidy indray ny atsika zany rehefa tsy manaraka an'izay zavatra zay zany tsika eo amin'ny resaka fiakanjona io any amin'ny Deutéronomiana izy dia miteny satria fiakanjona io mantsy tantara be izy io amin'izao fotoana izao fa tena hoe miainao anatin'ny fahalotoana zany amin'ny resaka hoe fomba fisainana ny resaka hoe fitafiana na ny fomba fanao zany satria le fanahy ny devoly zany tena efa miasa manerana an'izao tontolo izao ka miasa io amin'ny lafiny rehetra na am'resaka akanjo na am'resaka lamody na am'resaka sy ny zavatra jereny io dia miasa zany io fanahy ratsy dia izay mahatonga antsika hoe aoka zany tsika tsy hotratra an'izay zavatra zay mila miambina antsika mba tsy hotratra ny fakam-panahy satria le ratsy io amin'izao fotoana zao ny lehilahy dia efa manao akanjom-behivavy ary ny vehivavy dia manao akanjon-dehilahy ary io matetika alazaina zany le resaka le hoe misy milaza manao hoe ny vehivavy tsy tokony manao pataloha fa akanjon-dehilahy reny izy miteny anao fa ny pataloha akanjon-dehilahy izy miteny anao an'izany raha mijery ankentsika tamin'ny andron'i Jesosy Kristy raisitsika tamin'ny andron'i Jesosy Kristy na ny lehilahy na ny vehivavy dia nanao akanjo lava daholo izy inona ny anaran'ireny akanjo ireny lazainy amin'ny teny frantsay dia hoe robe ny ilazany anazy fa zany hoe inona ny mahasamihafa n'ireo akanjon'ireo didin'le akanjo ny samihafa misy hoe tia didina akanjom-behivavy tia didina akanjon-dehilahy dia ny akanjony vehivavy iny sy ny didina akanjom-behivavy tsy tokony ho anaovan'ny lehilahy mihitsy ary ny didina akanjon-dehilahy tsy tokony ho anaovan'ny vehivavy mihitsy zay zavatra zay satria raha mitentsika hoe ny pataloha dia hoe io ny pataloha no akanjon-dehilahy dia tsy tokony anaovan'ny vehivavy dia miteny amintsika ny vehivavy zany tsy tokony manao lobaka satria ny lehilahy koa manao lobaka ny vehivavy zany tsy tokony manao t-shirt satria ny lehilahy koa manao t-shirt fa inona ny mahasamihafa an'izay ny didiny misy ny didina lobaka ny vehivavy misy ny didina ny t-shirt ny vehivavy samihafa zay zavatra tsy mitovy zany dia izay ny tsy tokony ho anaovan'ny hoe ny akanjom-behivavy zany tsy tokony ho anaovan'ny lehilahy ary ny akanjon-dehilahy tsy tokony ho anaovan'ny vehivavy
satria nahoana fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany zay zavatra zay. Any amin'ny Deutéronomie izy dia miteny anazy io mihitsy aty amin'ny toko 2:5. Deutéronomie toko 2:5 dia ny 5. Deutéronomie toko 2:5 5. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomie toko 2:5 dia ny 5. Aoka ny vehivavy tsy hitafin'ny fitafian-dehilahy, ary aoka ny lehilahy tsy hitafin'ny fitafiam-behivavy, fa havetavetana eo mason'Andriamanitra ao izy rehetra manao izany. Izay ny tenenin'ny soratra masina hoe ny lehilahy tsy tokony manao fitafiam-behivavy ary ny vehivavy tsy tokony manao fitafian-dehilahy. Aty ampitan'ny masina moa zany efa tsy atao mahagaga satria aty nge tanin'ny Babiloniana, tanin'ny Jentilisa aty manao izy manana ny fomba ny manana ny fanaony izy. Dia velao izy manao an'izay fa amin'ny matsika kristianina. Tsy ny Babilôna manao an'izay na zao tontolo zao manao an'izay dia avy koa ianao dia hanao an'izay. Tsy manao an'izany ianao. Fa araka ilay niresahantsika teo dia zao hoe aoka ao anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny fahadiovana, ao anatin'ny fahamantinana, izany no tokony fitafiana kristianina zany. Izay no mikasika an'iny zany dia jerentsika indray ary zany dia resaka le hoe maquillage koa zany. Satria io resaka maquillage io zany dia zao tontolo zao koa no manao an'izany maquillage zany. Na tamin'ny andron'ny testamenta taloha rehefa nisy ange zany maquillage zany fa zao tontolo zao no manao an'izany maquillage zany. Dia mientena amintsika fotsiny io lokomena io fotsiny. Io lokomena izay ataontsika amin'ny molotra antsika io. Fa inona ny bazin'ny matiera zany anaovana an'iny lokomena iny. Dia ao amin'ny kisoa no akanana azy iny. Ao amin'ny kisoa zany hoe misy bazina kisoa zany iny lokomena iny. Ianao kristianina nefa tenin'Andriamanitra miteny manavaka anao izy amin'ny resaka hoe madio sy ny maloto. Dia manao ianao manisy an'iny. Andriamanitra miteny hoe aza mihinana biby maloto ianao, ny kisoa fa hitantsika teto fa biby maloto zany. Dia mihosotra an'iny lokomena iny ianao. Mihosotra an'iny ianao. Tsika tsy tokony manao an'izay zavatra zay. Tsy mety zany. Ary resaka maquillage zany dia zao. Zany maquillage zany resaka moyen de séduction. Natao hitarihana zany zavatra izany. Ary natao misoratra masina ary ny ohatra misy ato maromaro dia resaka moyen de séduction hitarihana, hisarihana. Jerentsika kely ange ity raha mijery zao ny tantaran'ny Jezebela no raisitsika kely aty amin'ny mpanjaka faharoa aty izy toko 7:7. Zany Jezebela zany vehivavy jentilisa zany. Zanakavavin'ny Sidonianina zany. Dia aty amin'ny mpanjaka faharoa aty izy toko 7:7. Dia inona ny zavatra nataony? Rehefa maty ny vadiny mpanjaka Akaba. Dia ny olona izay nifidian'i Jehova andimby any Akaba niditra tao amin'ny toerana tany Jezrela zany. Niditra tao amin'ny toerana izay nisan'ny Jezabela vadiny Akaba. Dia rehefa naheno izy hoe tonga avany Jehu. Dia lasa izy niazakazaka nanao lokomena, nanao maquillage. Rentirenty ery amin'ny varavarankely ery. Fomba jentilisa io. Jero mpanjaka faharoa toko 7:7. Naona izy ary. Dia tonga tany Jezrela Jehu, ary noho nandre izany Jezebela, dia nosorany loko mainty ny masony, sady noravahany ny lohany, dia nitsidika ny ambaravarankely izy. Manisy tonga dia mipotra tamin'iny poziny toy fa tsy maintsy mbola karakara kely aloha mba hisintomana moyen de séduction. Loko mainty ny masony, nanao manja maso zany, nanao sila kely sy ny karazany, nanisy firavaka volamena. Na ny fotoana lanin'ny vehivavy fotsiny Madagasikara aloha tsy haiko fa aty ampitana ny masina ny vehivavy. Efa manana ny resaka karazana salon de maquillage keliny izy miaraka amin'ny poudre sy ny karazany maro samihafa. Fa isan'andro isamaraina ngamba fa 30 minitra aloha eo ihany. Raha mety kely ary zany eo isan'andro. Misao poudre eo isamaraina sy manao. Zany
moyen de séduction. Misy olona tsy mivoaka mihitsy raha tsy manao an'izany, tsy mety aiko za tsy monsieur Maki androany. Aty ary rehefa ny olona rehefa ohatra hoe mandeha restaurant kely izy dia alao aloha zany dia eny amin'ny toilette kaly fa je vais me maquiller un peu. Mbola somary mbola kitikitika kely satria simba kely indray le maquillage-ko teo dia lasa indray misaupodre kely. Na rehefa anaty tomobily iny dia mbola hitanao izy miaraka amin'le fitaratra kely iny mbola etsy ihany. Eo foana. Zany. Dia ny zanak'Andriamanitra ve dia hoe izy ny eo foana zany? Inona ny dirana? Singila hoe inona ny ifandraisan'ny mino amin'ny tsy mino e? Inona ny ifandraisan'izao tontolo izao amin'ny zanak'Andriamanitra? Tsisy ifandraisany mihitsy zany. Aty koa aty amin'ny Jeremia aty toko fahaefatra. Aty amin'ny Jeremia aty tsika andeha tsika amin'ny Jeremia toko fahaefatra. Dia ny andininy fahatelopolo. Jeremia toko fahaefatra dia ny andininy fahatelopolo. Eto indray zany ny zanak'Israely indray no resahany eto zany mikasika ny amin'ny fahavalony. Dia hozy Andriamanitra zava-poana io ataonao io. Zava-poana hozy izy ataonao vakitsika kely le izy. Andininy fahatelopolo zany no vakitsika. Toko fahaefatra andininy fahatelopolo. Dia hono hozy izy ato. Ary hanao ahoana ianao ry ilay rava? Na dia miakanjo jaka aza ianao, na dia miravaka volamena aza ianao, na dia hosoranao loko mainty aza ny masonao, foana no hitadiavanao ahatsara tarehinao. Ninona zany mety ho anaovanao maquillage io? Foana no hitadiavanao ny ahatsara tarehinao izy izy. Anifikanao ireo lehilahy tianao. Satria izay mihitsy ilay izy, c'est un moyen de séduction. Foana hozy izy. Foana no hitadiavanao ahatsara tarehinao satria izay nge no mahatonga an'iny mba ho tsara tarehy, mba ho hitan'ny olona. Fa ahoana hozy izy Andriamanitra ty amin'ny andininy faharoa amby roapolo? Izao no teneny amin'ny andininy faharoa amby folo. Fa adala ny oloko, izaho tsy fantany. Zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha anao ratsy dia endry izy. Fa ny anao soa kosa tsy fantany. Manao an'izany ianao adala ianao zany hozy Andriamanitra. Tsy fantany aby. Zaza tsy misy saina hozy. Tsy zany miteny an'izany. Dia hosory zany dia ataovy zany. Tsy fantany ao Jehova. Raha ny anao soa kosa hozy izy dia tsy fantany fa raha anao ratsy dia endry izy manam-pahendrena izy. Dia mbola anao an'izay ve ianao zany hitady an'izay ianao? Ary nijerentsika eo amin'ny Ezekely eo izy mbola miresaka amin'izay ihany koa. Toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefapolo. Ezekely toko fahatelo amby roapolo ny andininy efapolo. Ezekely toko fahatelo amby roapolo andininy efapolo. Dia hono izy izy. Ary koa maniraka ho an'ny olona avy lavitra ianao. Eny, nanirahanao ireo ka indreo tonga izay efa nandronao sy nanosoranao loko mainty ny masonao sy niravahanao. Naniraka ho amin'ny olona avy lavitra ianao. Zany hoe izy mihitsy zany eto io le tenen'Andriamanitra manao hoe enao mihitsy zany no mitangatsika. Fomba fiteny avy any Tamatavy mantsy zany hoe mitangatsika zany ohatran'ny hoe taratara amin'le olona zany. Enao mihitsy ny tena tara aminy dia enao mihitsy ny manafatra azy dia rehefa nafaranao izy tonga any aminao dia nosoranao ny masonao. Ohatran'ny hoe mba tena mba niravaka ianao noho ny aminy zany. Un moyen de séduction. Tandremintsika vahoakan'Andriamanitra. Maontina antsika. Inge tsisy rehefa manao akanjo fahamotinana ianao tsy manao an'iny ianao. Tsy izao tontolo izao nga ohatra hoe ny lehilahy le mpikôtikôty ireny adalam-bavy sy ny anona ireny mety tsy mijery anao izy fa izy voasarika amin'ile resaka manao lokomena be sy anona ireny ihany mahasarika sy le akanjo misy forme be le mole ireny. Fa ianao iny tsy hitan'ny olona ianao satria ianao montana ny fitafinao. Milamina ianao. Iza ny mahitanao? Andriamanitra ny mahitanao satria toetra miafinao po. Iza ihany koa ny mahitanao? Ho an'ireo izay mahita fa izao ny fahadiovana kristianina dia vavolombelona ho an'ireny olona ireny ihany koa ianao. Vavolombelona ho an'ireny ianao. Eo ihany koa mikasika an'izay zavatra izay
ny resaka hoe ny coiffure zany hoe ahoana ny fomba volon'ny vehivavy na ny volon'ny lehilahy raha ny baiboly zany aloha ny jerena dia zao hoe ny vehivavy dia tsy tokony manao fohy volo fa araka ny natiorany olona izy Andriamanitra dia voninahitra ho an'ny vehivavy niny ny lava volo ny vehivavy zany dia tokony ho lava volo ary ny lehilahy kosa dia zao voninahitra ho an'ny lehilahy ny fohy volo na bory volo fa ny lehilahy zany tsy tokony manino manao lava volo satria manao tsy mahamendrika ny lehilahy zany hoe lehilahy lava volo zany ary tsy mahamendrika ny vehivavy fohy volo dia jerentsika Korintiana voalohany toko farak ambin'ny folo izy no miteny amin'izay zavatra zay Korintiana voalohany toko farak ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo Korintiana voalohany toko farak ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo ahoana izy ato tsy mampianatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao fa raha lava volo ny vehivavy dia mahafa-boninahitra azy izany fa raha lava volo kosa ny lehilahy dia voninahitra ho azy izany fa ny volo no nomena azy ho fisaronana tsy mampianatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy izany fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany zany hoe raha lava volo ny lehilahy zany dia afa-boninahitra izy fa raha lava volo ny vehivavy dia voninahitra ho azy zany zany natiora nanaovan'Andriamanitra antsika olombelona dia zay zany anarantsika an'ilay izy zany dia zay nge mahatonga izy ny baiboly zany miteny hoe ny lehilahy tsy tokony ho lava volo dia ho antsika zany ny zavatra image voizin'ny eglizy na amina filma io na amin'ny sary zay apetraka io dia hoe Jesosy lava volo dia ohatra manao ohatr'izao zay ilay Jesosy tsy haiko ohatra manao James Bond zay fa izy milaza anao fa lava volo Jesosy ny tenin'ny soratra masina eto milaza manao hoe mahafa-boninahitra ny lehilahy raha lava volo ny lehilahy misy ny anatin'ny soratra masina le hoe Nazarina inona moa le Nazarina ohatrany hoe Samsona zany le hoe lava volobe Samsona satria iny zany efa natokan'Andriamanitra iny hoe tia natokana ho ahy dia rehefa Nazarina ny olona anankiray anatin'ny soratra masina sady manino lava volo izy tsy mahazo mikitika toka izy tsy mahazo mikitika toka mihitsy zany izy na ny ramboloboka tsy mikitika an'izay izy satria natokana ho an'Andriamanitra izy i Jesosy Kristy nefa dia zao Jesosy Kristy tsy Nazarina satria nahoana i Jesosy Kristy izy teny an'iny nisotro divay Jesosy ao anatin'ny soratra masina zay no mahatsy Nazarina an'i Jesosy Kristy ka ahoana ny ilazantsika manao hoe Jesosy dia lava volo fa point d'interrogation be zany fa tsisy milaza mihitsy amin'izany hoe Jesosy dia lava volo satria mahafa-boninahitra an'iny ny lahy raha lava volo ny lahy hozy izy ny soratra masina farany mikasika an'izay resaka hoe fitafiana izay zany amin'ny resaka hoe tatouage ty arak'ilay teneniko to hoe tsy misy mahasamihafa ny kristianina amin'izao tontolo izao satria na ny kristianina raha dia manao tatouage ohatra hoe misy joueurna basket reny dia tsy ny sarin'i Jesosy eto le Jesosy ny lehilahy zareo le lava volo io zany dia apetrany eto na misy sarina lacroix eto dia hoe kristianina io zany misy an'iny dia izao tontolo izao nefa manao an'izay ohatra hoe misy sarina dragon misy sarina tsy fantatra misy sarina prison misy sarina matotobe na misy sarina bibilava dia efa misy hatrany amin'ny tareny lamosina ray manontolo any dia ntsika kristianina ve afaka manao an'izany na dia iteny arytsika manao hoe ka tinge lacroix ny ataoko eto fa ahoana izy ny soratra masina jerentsika ty amin'ny Leviticus toko faha 10 dia inona moa io Leviticus toko faha 10 fa io la nijerentsika hoe Leviticus toko faha 9 faha 20 dia io miresaka an'iny miresaka ny amin'ny abomination n'izao tontolo izao dia eo abomination n'izao tontolo izao resaka hoe fanimpotsampy sy ny fomba n'izao tontolo izao dia eo amin'ny Leviticus toko faha 10 izy dia izao ny teneniny eo amin'ny andininy
eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Ahoana izy izy andininy fahavalo amby roapolo? Leviticus toko faha 9 ny andininy fahavalo amby roapolo. Ary aza mitetika ny tenanareo noho ny maty, na manao tombo-kavatsa amin'ny tenanareo, izao no Jehova. Ahoana izy izy? Ary aza mitetika ny tenanareo noho ny maty, na manao tombo-kavatsa amin'ny tenanareo, izao no Jehova. Manao tombo-kavatsa amin'ny tenanareo, o Jehova. Amin'ny teny française dia teneny hoe vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Zany hoe tsy asianareo sary ozy izy amin'ny vatanareo, tsy imprimenareo, zany hoe tsy hosoratanareo zany ny vatanareo. Tsy asianareo tombo-kavatsa ozy izy amin'ny teny gasy. Zay le teneny teo amin'ny teny gasy. Manao hoe amin'ny andininy fahavalo amby roapolo hoe aza na hoe na manao tombo-kavatsa amin'ny tenanareo, izao no Jehova. Vous n'imprimerez point d'image sur votre corps, je suis l'Éternel. Aoka zany nareo tsy anisy tombo-kavatsa amin'ny vatanareo, na anisy sary, mi-imprimer sary hoe figure zany amin'ny vatantsika. Misy amin'ny vatantsika de maritentsika hoe kazangy kristiana dia misy ohatra hoe chrétien, hoe je suis chrétien. Zao tontolo zao no manao an'izany, fa ny kristianina tsy manao an'izany. Dia afaka manamaritena foana tsika. Fa ny teny soratra masina dia mazava iny. Hoy ny teny soratra masina dia ninareo ny soratra masina satria taonareo aminy no azonareo fiainana, kanefa ianareo izy tsy mety manaraka azy. Dia mazava iny. Ary maninona le izy nitsindrina eo aoriana manao hoe je suis l'Éternel, ny dikan'izay dia hoe izaho no Andriamanitra reo. Satria netombohan'ny tatouage ange dia zao resaka religion ange netombohan'ny tatouage io. Satria any amin'ireny île polynésienne reny zany, na ohatrany hoe Hawaii, Polynésie française reny, dia zao na ny resaka hoe Fidji reny zany, dia zareo manao tatouage. Dia rehefa manao tatouage izy dia misy fifandraisany amin'ny Andriamanina iny tatouage anaovany iny. Dia amin'izao ilay izy lasa lamaody. Samy manao daholo dia mi-imprimer izay tiany ataony daholo. Andriamanitra zany miteny hoe tsy afaka manao an'io ianao. Izao ny Jehovah-Andriamanitra. Maninona ny vatanao no soratanao an'iny io? Tsy azonao atao izay maha-kristianina anao zany. Dia eto ihany koa zany tsika dia mijery amin'ilay resaka amaranantsika ilay lesona mikasika ilay resaka hoe ao anatin'ny fahadiovana, ao anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny fahamontinana. Ahoana izy ny apôstôly Paoly amin'ny toko faha 12 Korintianina voalohany. Jerentsika kely hoy izy ny apôstôly Paoly Korintianina voalohany toko faha 12. Dia vakitsika ny andininy voalohany. Korintianina voalohany toko faha 12 ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka nahaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Aoka nahaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Paoly zany manaraka ny Kristy dia mampianatra Paoly hoe aoka nahaka ianareo tahaka ny anahako an'i Kristy izy izy. Dia toy zany ilay izy amin'ny andininy fahatelo. Dia zao ny vaky ny teny. Ary tiako ho fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra, ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Eo zany tsika miverina kely amin'ilay resaka andresahany teo amin'ilay Petera voalohany toko fahatelo teo manao hoe ianareo vehivavy maninona maneke ny vadinareo izy izy. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Dia ny apôstôly Paoly eto dia miteny mihitsy. Aoka ianareo izy izy anahaka tahaka ny anahako an'i Kristy. Zany hoe ny apôstôly Paoly manahaka ny Kristy amin'ny zavatra izay tenenin'i Kristy zany. Na izay zavatra ataon'i Kristy. Dia tenenina izy andininy fahatelo, ary tiako fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra, ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Ahoana izy izy? Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra ozy izy. Ary ny lehilahy no lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Zany hoe
amin'ny mahakristianina antsika zany dia mipetraka zany zay hierarchie zay. Misy zany zay ambara tonga pahefana izay hoe Andriamanitra zany ny loha ambony indrindra, manaraka azy io Kristy, manaraka ny Kristy ny lahy ary manaraka ny lahy ny vehivavy. Mipetraka zany zay hierarchie zay. Io zany tsy miala io zany. Ka ny filazana zany amin'izao fotoana zao amintsika misy amin'izao fotoana zao satria lazaina fa ny vehivavy efa manana ny émancipation na hoe ny fahafahany ka hoe efa mitovy zo amin'ny lehilahy ny vehivavy dia tsy araka ny soratra masina zany zay. Satria Andriamanitra zany nametraka an'izay rafitra zay hoe ny lahy no lohan'ny vehivavy. Fa iny filazana fa mitovy ny lahy sy ny vavy zany dia zao fomba n'izao tontolo zao zay, satria izao tontolo zao no mametraka an'izay. Fa tsika nefa zao kristianina tsika tsy manao ny fanao n'izao tontolo zao. Amin'ny maha-kristianina tsika, fa raha te hanao n'izao tontolo zao, fanao n'izao tontolo zao tsika dia tsy mitsofoka ao anatin'izay hierarchie zay tsika, tsy mitsofoka ao anatin'izay ambaratonga pahefana zay tsika. Dia izao no zavatra teneniny ato amin'ny Kolosianina toko 4 raisitsika kely atao amin'ny Kolosianina toko 4 andininy 7:20 ny teny an'izay koa izy zao. Dahono izy izy. Kolosianina toko 4, Kolosianina toko 4 dia ny andininy 8:20 sy ny 9:20. Dahono izy izy. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka izay mety atao amin'ny tompo. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Zany hoe raha mbola ao amin'ny tompo zany zavatra teneniny vadinao dia maneke ny vadinareo. Raha zavatra tsy araka ny sitrapon'ny tompo ny teneniny dia zina moa ny anaran'izao fa satria ao amin'ny tompo satria ny lanky ny lohan'ny vavy ary ny lohan'ny lahy dia Kristy. Zany hoe lehilahy koa mbola manana loha ao lohany zany. Ka tsy afaka mihitsy izy iteny an'ny vehivavy manao hoe zao no ataonao rehefa tsy manaraka ny teny tompo satria manana loha koa lehilahy dia Kristy ny lohany. Dia zay mahatonga azy hoe ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Zany hoe manaiky azy eo amin'ny tompo ianao zany. Raha mitondra azy amin'ny fahadarana tsy hanaraka an'izay satria tsy eo amin'ny tompo izay zavatra zay. Dia ahoana sy andininy 9:20 ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Zany hoe ny vehivavy koa zany mila manino tia ny vadiny satria nahoana i Kristy dia tia n'inona? Tia ny fiangonana ihany koa Kristy. Satria le fampitahana zany le fifandraisan'ny lahy sy ny vavy dia ampitahana koa amin'ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Hoe ny fiangonana dia manaiky ny Kristy ary Kristy dia tia ny fiangonana. Dia tahaka an'izay ihany koa ny lahy dia tia ny vadiny. Fa ny vadiny zao manaiky ny lahy izy izy. Araka le niresahantsika tary amin'ny Petera teo hoe tahaka ny Sara izy izy izay nanaiky an'i Abrahama ka nanao azy hoe tompoko izy izy. Eo amin'ny Efesianina toko 5, Efesianina toko 5 jerentsika kely. Eo kaikeo ihany andininy 2:20 hatramin'ny 4:20. Efesianina toko 5 andininy 2:20 hatramin'ny 4:20. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Miverina ilay izy. Miverina misy importance ny capitale zany hoe io hoe fanekena ny tompo io. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy izy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Dia andininy 4:20 fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavany lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Kristy ve rehefa miteny amin'ny fiangonana zao nataonao dia monimonina le fiangonana fa nga tsy maintsy manao fa tsika nge fa mitovy zao hoe Kristy mitovy tsika. Raiso amin'izay ngely izy. Ianao ve dia sailazy ianao mitovy amin'ny Kristy dia ohatr'izay mihitsy. Ny vavy sy ny lahy koa zany tsy mitovy zay. Raha voapoarinao amin'izay ilay satria hoe tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy dia tahaka izay koa ny aneken'ny vaviny lahy. Dia ianao zany tu vas te mettre au niveau de Christ du Christ zany. Hoe ifandahatra amin'ny Kristy zany ianao. Hoe fa mitovy tsika izao ry Jesosy satria za fa fiangonana. Ahoana zany? Dia amin'ny mahavehivavy ianao ny lahy ny lohanao satria izay ny hierarchie napetraka Andriamanitra.
tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy dia tahaka izay koa ny aneken'ny vavy ny lahy izany. Izay no mikasika an'iny fa mbola iresaka zany tsika amin'io ho toizantsika kely satria zavatra resantsika indray zany rehefa miresaka tsika après-midi ora sitrapon'ny tompo dia iresaka tsika ny hoe ahoana indray ary zany ny fomba firavahantsika rehefa mivavaka tsika satria eo foana zany le izy hoe tsy ho tahaka an'izao tontolo izao tsika zany mipetraka foana zay zavatra zay fa na eo amin'Andriamanitra zany zay misy ihany koa zany resaka hoe fiakanjona masina zany eo anatren'Andriamanitra miseho anatren'Andriamanitra fa tsy hoe eo anatren'Andriamanitra ianao dia manao zay saim-pahatanao fotsiny eo anatren'Andriamanitra fa mipetraka foana zany eo anatin'ny fahamotinana ao anatin'ny fahamasinana ao anatin'ny fahadiovana. Misy zany zay raha ny miaramila misy ny atao hoe code vestimentaire any amin'ny hôpitaly misy ny atao hoe code vestimentaire ao am-piangonana koa zany misy code vestimentaire zay eo amin'ny lafin'ny fivavahana. Vavakantsika hisaotra ny tompo. Tompo iray masina sy tsara indrindra misaotra anao zay ny amin'izay vitanay indray tamin'ity an'ity teo amin'ny fianarana ny teninao. So raha tomponay iray ny teninao ry ataovy an-tsainay ny isaoranao izay vita tamin'ity an'ity ny amin'ny fandrefesana ny tempolo satria mbola mandrefy tokoa izay eo anatin'ny finoana ve izay satsia ka dia oka ny fanahinao hiasa ao aminay Andriamanitra tanteraka ny sitraponao dia iray ny naranao ry dia iray ny naranao Kristy io amin'ny anaran'i Jesosy nandratan'izany vavaka izany hitao anatrehanao Andriamanitra ray. Amen. Izay indray ary fa dia manao velomantsika raha sitrapon'ny tompo dia tapany ariva indray tsika miana. Bye daholo ary. She